aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mirabantsika rehetra ry havana, nahatratra ity alahady farany amin'ity volana aprily ity, izay tarihy ny fiangonana antsika amin'ny alalan'ny lohahevitra hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo no meno. Iombona amin'izany isika rehetra ka itiran'Andriamanitra, ary ny liturjia endry ny fahatelo no entintsika ionana amin'Andriamanitra ray mandritra izany fotoana izany. Ndeha ary sika iombona amin'ny salamo fahafitombonjato. Salamo fahafitombonjato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Iaraka hideran'Andriamanitra ray sika hoe amin'ny anaran'ny tompo, miderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famondram-pony. Aoka anao izany navotan'i Jehova, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo, sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany antsinanana sy andrefana, ary ny tany avaratra sy ny tany amin'ny ranomasina. Amen. Ivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro, iny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagaga nataonao ny olona, ny famondram-po sy ny fitsarana no ankalazainay. Ianao tompo ô, ianao no derainay. Ho anao aniny voninahitro amin'ny fiangonana sy eo amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra ho an'ny sekoly alahady isika, koa dia androso anatanteraka izany ny mpanompon'Andriamanitra izay efa voalahatra ao amin'izany. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche du mois d'avril, et pour ces 5 minutes des Sekouli Lahadi, nous allons prendre des versets de la péricope du jour qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, que nous allons lire au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour.
En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Pour illustrer ces versets, nous allons regarder une courte vidéo. Qu'est-ce que nous voyons pour le moment? Un œuf. Et regardez dans le coin en bas à gauche, il y a un petit trou qui se forme et il s'agrandit de plus en plus. Maintenant, la coquille de l'œuf est toute cassée. Et on aperçoit à l'intérieur un petit bec qui continue de la casser. On devine maintenant les plumes mouillées d'un petit poussin. Et en s'aidant de ses pattes, il essaye de sortir complètement de la coquille. Fatigué par tant d'efforts, il se repose un petit peu. Avant de se mettre debout, certainement pour aller voir sa maman. Vous avez vu les enfants? Pour pouvoir naître, le poussin a dû casser tout seul sa coquille avec le bout de son bec, petit à petit. Cela lui a pris du temps pour le faire, cela lui a demandé des efforts aussi, mais il voulait tellement sortir qu'il s'est donné les moyens pour y parvenir. Nous sommes tous un peu comme ce poussin, nous nous trouvons enfermés, un peu comme dans une coquille. Et c'est quoi cette coquille qui nous emprisonne? Ce sont par exemple nos péchés ou nos doutes, ou nos peurs. Et quand nous décidons de suivre Dieu et de vivre selon sa volonté, on dit qu'on est de nouveau. Comme ce petit poussin qui veut se délivrer de sa coquille, nous voulons nous débarrasser de nos péchés, de nos doutes et de nos peurs, et nous allons tout faire pour y arriver avec l'aide du Saint-Esprit. Une fois sortis de notre coquille, il nous faudra ensuite nourrir notre foi grâce à la parole de Dieu contenue dans la Bible, et ainsi notre foi grandira et nous deviendrons les témoins de l'amour de Dieu et de sa puissance. Ces versets écrits par l'apôtre Paul pour l'église de Corinthe s'adressent directement à nous aussi, les enfants. Comme eux, nous vivons en ce moment de légères difficultés. Et tout comme eux, nous devons profiter de ces moments de confinement pour faire plus de place à Dieu dans notre vie et le laisser nous transformer. Nous avons le temps de prier plus et d'être encore plus proches de Dieu. Si nous avons peur, nous pouvons lui demander de nous rassurer. Si des gens autour de nous sont malades, nous pouvons lui demander de les guérir. La force des croyants, les enfants, c'est que nous avons Jésus dans notre vie. Il n'a pas hésité à mourir pour nous sur la croix avant de ressusciter. À nous de lui prouver maintenant que nous avons confiance en lui et qu'il est beaucoup plus puissant que ce minuscule petit virus. Prions. Merci Seigneur de nous donner encore l'occasion aujourd'hui de te rendre grâce pour ton amour infini. Nous nous sentons particulièrement privilégiés de t'avoir à nos côtés en ces temps difficiles. Aide-nous Seigneur à être des témoignages vivants de ta gloire dans notre vie de tous les jours et que nous soyons à notre tour des bénédictions pour les autres. C'est en ton saint nom que je fais cette prière. Amen. Ry Andriamanitra nahary isaoranay ny anaranao, ataontsika izany iray izany mielohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina, ataterahantsika any amin'ny isan-toerana tsirairay avy any.
milohan'ny andrenesantsika ny avatr'andriamanitra no iredonantsika ny ira hoe reko zao ry tompo izany antsonao miantso ahy mpanompo mba ho irakao de ho rentsika ny avatr'andriamanitra zay eo ampitondrainy milala ny toroteny. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra zay hotorena amintsika amin'ity anio ty de araka izay efa novakina teo tao amin'ny perikopany ny fiangonana dia ny Jaona toko faha 120 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 520. Jaona toko faha 120 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 520 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika hoe dia nitodiky Petera ka hitany nanaraka azy ilay mpianatra tiany Jesosy de ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka niteny hoe tompoko iza no madika anao. Rehefa nahita azy Petera de hoy izy tompoko inona no amin'ity lehilahy ty? Hoy Jesosy taminy raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ahoanao zany fa ianao manarahy. Ary ny ely tamina rahalahy ny resaka fa tsy ho faty zany mpianatra zany nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy fa raha tiako aharitra izy mandra-piaviko ahoanao zany. Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona zany sy nanoratra izany ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy koa raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra zany dia ataoko fa izao tontolo zao aza tsy ambony boky voasoratra. Amen. Ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Hoy ny apôstôly ry havana raha nampahery ny kristianina tany Roma izy tamin'izay fa izay rehetra voasoratra fahiny de voasoratra ho fianarantsika ananantsika fanantenana amin'ny faharetana avy amin'ny soratra masina. Zany hoe amin'ny Romanina toko 10:20 zany hoe nosoratana zao zava-miseho teo amin'ny Jesosy sy ny mpianany izao dia teo amin'ny Jesosy sy ny Petera ary Jaona indrindra moa momba azy roa lahy reo mba ho antsika indrindra koa ka ampiorina tsara ny finoantsika, ampiorina tsara ny fanantenantsika ny am'izay lazainy Kristy. Ny tenin Jesosy Kristy andraisantsika ny afatra avy amin'ny eto ary de ity eto amin'ny andininy faha 20 ity hoe fa ianao manarahy, fa ianao manarahy. Tsy mijanona eo amin'ny mahavavolombelon'ny fahamarinan'ny soratra masina sy ny fitsanganan'ny Kristy tamina maty fotsiny i Petera. Hoy ny Tompo mantsy an'i Petera, tsy zay fotsiny fa ianao manarahy. Tena rariny tokoa raha lasa nieritreritry Petera hoe ity Jaona ity ane lay mpianatra akaiky an'i Jesosy ilay nilazany voalohany fa ho iray amin'izy 12 raha reo no amadika azy. Kanefa hoy Petera
za no asaina mamahana ny ondry, asaina miandry ny ondry, ary dia ahony zany. Zaho koa no ilazana ny fiafarana fa tsy maintsy hafa mihitsy no iafarako, fa de mba ahonany amin'nyrangah io, olona tena akaiky azy io. Eritreritra sy hevitra mpahazo atsika rehetra koa ry havana ny tahaka an'io nanjohan'ny Petera momba ny am'Jaonina io. Tsy ny anjara manandrify ny tena no mahamaika fa ny mijery izay amin'ny hafa. Tsarontsika angamba lay nisy fotoana nanaovan'ny tompo ohatra ho an'ilay nanakarama olona, de tsy ny karama ny fanarahana taminy no noeritreretina sy no heveriny, fa ny hoe nahoana no niny koa mitovy amin'ny karama raisy. Ary ireny zavatra ireny noho ny tompo dia mampianatra atsika. Zany hoy ny nataon'ny apôstôly Paoly eto hoe voasoratra ireny akantsika fianarana. Aza mba mitoetra mitahaka izany hoy ny tompo. Ary zay moa le valiteniny eo, raha tiako hitoetra izy mandrapiviavitro, mandrapiveritro fanondrony, ahonao zany. Ary de ny heli-pahatrana tam'izay tamin'ny mpianatra rehetra ny hoe tsy ho foatony hoe Petera, kanefa tsy ho foatony Jaonina, kanefa tsy zany ny tenin'ny Jesosy tompo, fa izy hoe raha tiako aharitra izy mandra-piavitro, tiako eo izy, ahonao zany fa ianao manaraha. Natao fanontaniana anankiroa ry havana ny lohahevitry ny afatr'Andriamanitra miainga na miorina am'izao antsony Jesosy Kristy zao. Ny voalohany amin'izany de manao hoe miteny manko ny tompo fa ianao manarahy. Fa ny fanontaniana voalohany zao amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fomba ahoana? Efa niteny an'io i Jesosy itsy eo amin'ny 9:20 hoe manarahy somary nisitona niala teo amin'ireo mpianatra rehetra niarany sakafo aminy izy tamin'io fotoana io. Ary dia rehefa nitodiky Petera dia nahita ny Jaonina manaraka azy. Ary hoy Petera tamin'izay fotoana izay nanontany hoe ahoana ny amin'io lehilahy io mantsiny Jaonina manaraka azy ao. De teo no nataon'ny tompo hoe aza miditra any am'izany ianao fa raha tiako hijanona eo izy mandra-piaviko, raha tiako hitoetra izy, ahoanao zany. Ary dia ny fanarahana an' Jesosy dia tiampiverina i Petera amin'ny anjaran'ny Petera izy, de amin'ny famahanana ny ondry, amin'ny fiandrasana ny ondry. Ireo zay mino azy no teny ampahafantarana an'izany. Ny fanarahana an' Jesosy de asehony ny fitiavana azy. Izy atoko moa ny dia anarak'izay tsy tiany, asehony ny fitiavana azy. Ary raha vao nilaza Petera hoe tian' Jesosy izy, eny tompoko ianao malala fa tianao, eny tompoko ianao malala fa tianao. Ny zavatra averimberin'ny tompo aminy de ny famahanana ny ondry, ny fiandrasana ny ondry, amin'ny fanatanterahany an'izany no ahafahany manaiky ilay baiko hoe manarahy. 13 andro aorian'izao de andeha hiakatra any amin'ny rahy Jesosy Kristy. Kanefa izy miteny sy miantso an'i Petera hoe manarahy. De ahoana ary? Eto no ampiorenany, eto no anamafisany indray, fa ny fitiavana azy no aseho amin'ny atao hoe mamahana ny ondry, manome hanina, miandry. Inona avy zany? Mamahana na manome hanina. Ninona izany? Raha amin'ny fombantsika dia mazava ny hoe mamaly ny etaetan'ireo mitady vonjy. Mamaly ny etaetan'ireo mitady vonjy. Ary afaka ifamaly am'izany satria ny olombelona dia natao hiara-monina. Hoy ny hevitry Raoul Folero zay, dia natao ifamonjy, ifanampy ny olombelona. Ary isika rehefa nivavaka isika amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo hoe omeo anay anio izay ihany na sahazao anay, omeo anay anio izay rehetra mety ilainay. Voafoaka ao anatin'izay miantso an'Andriamanitra izy mba hanome ny anina sahazao azy, zany hoe le besoin hoy ny teny frantsay, la ilainy ho azy. Fian'olona nona sy mangeta hitan'ny fahamarinana manodidina antsika eto amin'ny tontolo misy antsika.
na taloha na ankehitriny fen'olona nona sy mangetaheta ny fahamarinana ary jesosy raha ny antso eto dia tsy petera itsony zao no antsoiny satria petera efa fantatsika ny efarany jesosy lasa niakatra eo tamin'nakavanan'andriamanitra hoy ny fomba ilazantsika azy amin'ny fanekam-pinoana fa lay teny velona zao a dia teny mitoetra eto amintsika teny velona amin'ny teny mitoetra eto amintsika satria ny kristianina mihitsy no itenenany iny zany raha tena tiany jesosy mihoatra noho ny mpanara-drendrano raha tena tiany jesosy mihoatra n'ireo mahalala fotsiny fa tsy mpino raha tena tiany jesosy mihoatra n'ireo mbola tsy tena resy lahatra fa enti-pahazarana fotsiny dia hoy izy hoe tiany manavaka azy tiavo ny namanao tahaky ny tiavanao ny tenanao tsy hoe izay namana tianao ihany a fa mahazava azy tsara raha alaintsika indramitsika ilay fomba fiteniny amin'ny teny frantsay hoe aime ton prochain tsy mandeha ho azy mantsy na mora araka ny fomba fiteny azy io hoe famahanana ny ondry sy fiandrasana ny ondry io indrindra raha miaraka amin'ny tompo indrindra raha araka ny filazantsara fa izao tena firotsahana antsehatra zay ry havana tena firotsahana antsehatra io fandraisana andraikitra io fanaovana ho adidy io ary zay nahatonga ny apôstôly paoly ny taona ny any roma fa izay ny teny hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra zany hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa izany no atao hoe fanompom-panahy koa izay rehetra manaraka ny tompo dia manolotra ny ainy inona no hevitry hoe manolotra ny ainy manolotra ny herim-pony ny herim-ponao ane ohatra ny asa ho isika no herim-poko ny vola no herim-poko ny ainao zany no iny manolotra ny herin-tsainy amonjeny hitahina ahaso ny hafa raha lazaina amin'ny fomba tsotra ny atao hoe fitiavan'ny kristy na fitiavana an' jesosy kristy dia zao aseho amin'ny fanahy mifanompo aseho amin'ny fanahy mifanompo araka ny lazainy hoe ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro Matthieu 20:7 hoy ary jesosy aminao ry havana hoy jesosy aminao fa ianao manarahy izy anefa aiza eo akaikiny ray fa isika zay mpanaraka azy no tenenana an'io fomba io tahaka ny nataony amin'ny petera raha lazaina mivantana zao ianao manarahy ataoviny ededy raisiny andraikitra ampio zay mila vonjy izany ny fampiarana n'ilay lazainy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany io le fomba ry havana ka raha manontanytsika hoe ahoana ny fomba narahana an' jesosy kristy dia efa nomeny ny manolotra ny mifanompo izay no sain'ny tompo atao io adidy raisinao io andraikitra tananao io fanolorantena sy fanajanao ny hafa io tsy ao am-piangonana ihany fa na ao amin'ny fianakaviana na ao amin'ny fiarahamonina na any am-piasana eny hatrany am-pianarana koa aza any ny tiana ahataterahanao lay fanahy ny fanompoana lay fanahy ny fitiavana satria ny fitiavan'i jesosy nge dia fanompony ny manolotra tsy misy sandany ny manolotra tsy mitady valiny zay ary any no ahitanany hoe ny vony no amantarana ny azo hoy Blaise Pascal ary tsy nadikako le izy satria everiko fa azotsika lay teny nataony hoe l'on demande s'il faut aimer cela ne doit pas se demander on doit le sentir zay le fitiavana l'on demande s'il faut aimer cela ne doit pas se demander on doit le sentir zany ny fanahy ny fanarana an' jesosy ry havana zany lay atsitsika hoe
espritny fanompoana ary zay ilay fomba fanarahana an' jesosy kristy ka raha miteny tamin'ny petera izy hoe ianao manaraha ahy ianao manaraha ahy dia fahano ny ondriko raha tena tia ny fitiavany reto anao dia fahano ny ondriko andraso ny ondriko dia manana fanahany fanompoana. Io lay ambaran'ny apôstôly paoly hoe ny fitiavan'ny kristy no manery anay. Io le fomba fiasan'ny kristy io no ampiariny. Zany nataon'ny apôstôly zany tokoa ane impiry izy inefatra izy no nivezivezy tamin'ny ireo famangim-paritra marobe nataony ary izy aza nitondra faisana tamina reny fa tsy mba nisy hoe nahazoana tambiny tatsina nahazoana tambiny taroa fa zay lay fanahy ny fanompoana zay le asain'ny tompo iainantsika ary mangetahitanyzay izao tontolo zao miseho manana an'izay izao tontolo zao fa tsy mahafoy manomeny zay izao tontolo zao. Mba eritrereto ange ny tenantsika mba eritrereto ange ny tenantsika fa na ny tenantsika zany aza dia somary lasa lavitra ihany ny fisainantsika raha toka ny aveo amintsika foana no anjary tapitra na tsisy. Zao ary nolazain'ny faharoa hoy hoe endrika fanontaniana fa le faharoa de izao no endrika ilay faharoa hoy ny tompo ianao manaraha ahy dia amin'ny lojika sy ny fomban'olombelona tsotra fotsiny zao raha vao misy ny antso toy izany dia teraka ho azy tonga ao an-tsaina avy hatrany ary tsy mahadiso raha teo koa ny hoe ho aiza na hoe atraiza ianao manaraha ahy ho aiza ary atraiza zany efa nomeny mialoha ny valindreo ry havana fony izy nampianatra atao amikanjan'ny tempoly indray mandeha zao no nambarany tamin'izay fotoana zay araka nihitantsika amin'ny jaona 9:12 izaho ny fahazavana zao tontolo zao izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa tamin'izany moa tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly de tsy noeritreretiny zareo lasa lavitra loatra zany tamin'izay fotoana zay tahaka antsika koa raha mamaky an'io de tsy mieritreritra mihitsy ny hoe inona no setriny zany tsy de niraisin'ny olona mikendry zava-dehibe loatra zany hoy aho tamin'izay fotoana zay eny fa na de kehitriny azy aty aorianany fitsanganany tamin'ny maty zay vao takatra ny antony ilazany iny zany manaraha ahy fa izaho ny fahazavana zao tontolo zao. Ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy mantsy de tsy mandehandeha be fahatany na atao amin'ny kafanampo eny rehetra eny fotsiny de zay tiaka atao no atao na zay sendra fanitsy amiko de iveriko fa iny angamba ny sitrapon'Andriamanitra ka de ataoko avy hatrany. Tsy ry havana ny antony de satria isika vavolombelona nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty isika vavolombelona fa marina sy tanteraka io soratra masina io de tsy hafa fa olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra olona vahoakan'Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly raha milaza azy hoe iza moa isika kristianina de mamaly azy izy eo amin'ny Efesianina 2:7 ka mamaly hoe tsy mba vahiny sy mpivahiny ianareo fa tompotany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady akohonan'Andriamanitra. Jesosy Kristy ny mpanjaka ao amin'io fanjakan'Andriamanitra io ary vao nodradradradrainy zao tontolo zao ao anatin'izany sika vao nodradradradrainy zao tontolo zao vao tsily zay no hoe anao midera ry zanakan'ray anao ny fandresena ry mpanjakanay nanako ako zany ary ny ombona ny samy hafa fiteny ny samy hafa firenena tsy tsaronao ve ry havana tsy tsaronao ve fa manana citoyenneté miavaka ianao hafa mihitsy zay iombonanao ary mampitovy anao amin'ny olona hafa rehetra na izay mihevitra fa ny manana indrindra na izay mihevitra fa ny ory indrindra na izay mihevitra fa eo antenatenany de zao vahoaka ny fanjakan'ny lanitra reny fa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana araka ny tandrefy azy mba hazaony mifanompo ary zay no izy fieritreritra matetika io ry havana tena zo nomenantsika izany hoe
vahoaka ny fanjakany lanitra zany. Droantsika manokana nomen'Andriamanitra antsika izany hoe olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Raha lazaina tsotra ary dia io fanjakan'Andriamanitra io tsy hafa fa reo fiombonamben'ireo olombonjena, fiombonamben'ireo olona voavonjy. Fantatsika tsara ny atao hoe olombonjena na olom-boavonjy, fantatsika zany. Izo zany eo ilay tononontsika matetika, io fiombonamben'ny olombonjena io dia io ilay manaiky hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Io ilay tononontsika ka eketsika eo anatreny zao tontolo zao miaraka amin'ny olona kristianina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo zao hoe mino ny fiombonan'ny olona masina aho. Ao amin'io fiombonan'ny olona masina io dia ny fiombonan'ny olom-boavonjy io noho ny ataon'ny fanahy masina. Ao no anarantsika amin'ny Kristy riavana amin'ilay fiantsony hoe manarahy hoaiza iombona ao amin'ny fiombonana masina. Araka ilay efa teniny manao hoe mandiany ray ihany na dia misy ondry mbola tsy ato anatin'ity valy ity azy. Raha tsy zany hoaizary ianao aorianan'ny ascension. Rehefa tonga ny ascension dia lasa Jesosy Kristy nakany amin'ny rainy. Ary zay hoaiza ianao fa ao amin'ilay fiombonamben'ny olom-boavonjy manaiky azy ho tompo sy mpamonjy sy mpanjaka. Tsy hafa io riavana raha lazaina fantany efa-poizinao sahady fa ny fiangonana io, ny fiangonana kristianina io. Tsy nofinofiny akory io alenao isan-kerinandro any am-piangonana io e. Tsy nofinofy io, ny fiangonana no lazaiko, fa zava-misy io, tena marina io, tsy saritsary-piainana io, fa tena réalité ho isika. Io fiombonana io tena zava-misy sy iainana io. Ny fiangonana tsy cinéma io, tsy théâtre io, tsy mise en scène io, fa zavatra tena misy iainana, anjakan'ny fifaliana, anjakan'ny fihavanana, anjakan'ny firaisan-kina. Ao no ahitanao sady ny fiombonana, fa na ny manam-pahaizana avo be, na ny olona zara fa mahalala araka ny tandrefy azy, na ny manan-karena tsy mahalala an'izany atao hoe ory, na ny matanjaka, na ny osaosa, dia tavatambatrao ary samy manaiky fa Kristy no tompo, Kristy no mpanjaka. Ao ny tompon'andraikitra, ao dia olona nomem-pahefana ihany, olona nomem-pahefana ihany, olona mifanolo koa, olona mifandimby koa, satria voafetra fa ny vahoaka an'Andriamanitra dia eo natokana io tarehiny io ary dia mitohy hatrany. Ny olo malaza no nasain'Andriamanitra nanambarany nampiavaka ny fiangonana, ny faharetan'io fanjakan'Andriamanitra io ka nataony hoe mandalo ny firenena, mienjera ny seza findrianana, fa mitoetra ny fiangonana. Ambara-piveriny Kristy tsara izao tontolo zao dia ao no hitarihiny antsika mba ho iray ihany izay hitambaran'ny olon'Andriamanitra. Ao no iandrasan'ny tompo antsika, ao no iandrasan'ny fanahy masina antsika, ao no iarovany fanahy masina antsika ka atsirovantsika tena hoe ondrin'Andriamanitra isika. Araka ilay voalaza ny Salamo 100, ondry fiandriny sy olona tandremana isika. Izany isika. Koa ny valiny hoe aiza anaraka ho aiza, tsy hoe ho any an-danitra avy hatrany akory, tsy hoe ho any am-fiainantsika avy hatrany koa, fa ho ao amin'ny fiombonan'ny olom-boavonjy misantatra sahady ny fanjakan'Andriamanitra, ka miantso amin'ny mpifaliana sy fanantenana ao anatin'ny firaisan-kina sy ny faharesen-dahatra hoe ho tonga ny eny fanjakanao, hatao an'eny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Ry kristianina malala, ry fiangonana malala, manaraka ny tompo Jesosy ianao zao, mifalia fa na miara-maniry amin'ny tsy parifary aza ny vary, de vary foana ianao, vary foana ny vary,
ary tahaka izany keo na miaraka am'izao tontolo zao tsy mino azy sika de tsarovo fa tsy zany akory no mahafoana ny mahavahoaky ny fanjakan'andriamanitra atsika. Sa ianao mbola misalasala? Mbola misalasala ve hoe zany mbola tsy azonto? Tandremo tandremo raha izay oka mba tsy ho ianao no iaran'ilay tenin'ny tompo raha izany hoe tsy lavitra ny fanjakan'andriamanitra ianao. Raha mbola ao anatiny tandremo hoe izy ambony mbola mahalala efa io aseho aminao mibaribary io fa io fiombonana masina tsy vokatry ny fanerena amin'ny lalam-panjakana, tsy vokatry ny fandrahonana amin'ny basy, tsy miseho aminy fa noho ny tenin'andriamanitra, noho ny fanahy masina. Zay no mampiombona antsika ao. Tena fanjakan'andriamanitra io izay manaiky fa Jesosy Kristy ny tompo, zay no mankao manjaka amin'eo ary de miara-miaiky hoe Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay, mahery sy tsara indrindra ka izy no aronay. Zava-dehibe izany ry rehefa manamafy an'io hevitra io ny apôstôly de hoy izy ery amin'ny Hebreo 10:25 hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona satria zay lay hitondran'ny tompo atsika aloha hatreto ambara-piveriny fanondrony. Ny amezako azy riavana sady amaranako azy de lay zanam-panontaniana teo hoe atraizana fa ianao manarahy atraizana. Izy Jesosy Kristy no manome ny valin'io tamin'izy nivavaka ho an'ny mpianatra sy ho antsika koa. Nanome ny valin'io izy ao amin'ny Jaona 7:24 zao ny fangatahana ho antsika. Raha io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo zay nomena ho ahy mba hahitany voninahitro nomena ho ahy izy, fa ianao efa ty ahy aty ny fony tsy mbola ary aza izao tontolo zao. Araka io ataka nataon'i Jesosy io ary de efa voatsindro sady ny efarany zay manaraka azy, ny efarany zay mino azy, zay misy an'i Kristy Jesosy no isy ny mino azy. Ary io tenin'io zay misy ahy no isy anareo koa. Saingy hoy izy hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Atraiza ho isika raha manontany ny fetra sy ny fotoana, ny fiangonana. Isika fiangonana ny mamaly zany mivantana araka ilay tononkiratsika 7:9 hoe aina ny fetra ry tompo mpanjaka, aina ny fetra anarahana anao. Raha tsorina dia amin'ny faharetana, zany hoe izay no mitondra atsika mankany amin'ny farany. Matoa mantsy misy faharetana de misy fiandrasana ny farany, fa tsy misy maharitraritra fotsiny am'izao ka eny orindriny eny de lasa ndray miparitaka, tsia fa amin'ny faharetana de zay mitsinjo ny farany. Satria ho izy hoe zaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, ao aminy ny fiafarana. Vao manomboka vao teraka ety ambony tany fotsiny azy sika de mahazo hoe nomen'Andriamanitra ny farany. Ary marony zany fa avy amin'ny tompony ny andohantsika, ary ny fiafarana dia ao aminy. Zao ny tenin'ny apôstôly Paoly ndray mandeha hoe raha am'izao fiainana zao ihany no anatenantsika ny Kristy de mahantra noho ny olona rehetra isika. Satria mety misy alatsa-danja atsika amin'ny olona sasany azy raha am'izao fiainana zao ihany, fa hoy izy hoe tsy zany, fa Kristy efa nielohantsika, efa nitsangana tamin'ny maty ary nanomana ny fiafarantsika. Tsarovo ry havana fa io faharetan'io no zava-dehibe. Io no gilet antibalina na gilet miaro antsika amin'ny fitofirany Satana sy izao tontolo zao. Ary io no anentinao mamaly raha miantso ny tompo hoe fa ianao manarahy. De amaly sika manao hoe amin'ny fomba hoana dia aiza
ary atraiza. Mihizako izay rehetra zay ary mahavaly zany lay tenin'ny apôstôly Paoly ho antsika rehetra hoe dia mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ankehitriny ary ndeha isika anatonany tompo ka ifona sy anetry teny eo anatrehiny satria miantso antsika izy hoe ianao manarahy fa isika koa mbola nierikerika, mbola variana ny tazana ny hafa ary tsy nahalala ny hoe aiza no ale na ninitsy nahafantatra an'izany akory. Ankehitriny ndeha anatonany tompo isika hivavaka sy hanavao indray ny fanoloran-tenantsika. Ry Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masino, Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompo ary Andriamanitra rainay indrindra koa, misaotranao zahay noho ny amin'ity fotoana ity zay iantsonao anay ho tafahoneto ary iombona andiny tena ary hitondra indrindra izay rehetra ho amponay eto anatrehanao. Efa nivily lalana zahay, efa tsy nihaino niantsonao, miantso anay hanaraka anao zahay, efa tsy nandeha arak'izay nikendrenao ataonay zahay, fa nangatsika tamin'ny finoana ary nivily aza indraindray, nangatakandro aza
ary tsy nahatsapa tsy nahare intsony lay antso ataonao amin'izay rehetra tianao sy tianao ary tianao vonjena hoe ianao manaraha ahy. Tsy mahalala ny mazava izorana fa dia norona ny akaviana norona ny akavanana. Tompo, mamelany elokay fa izany no hevitra mampisaraka anay aminao ka tsy andrenesanay ny feonao. Mamindra fo aminay Jesosy Kristy Tompo, mba hanananay fo matoky, hanananay fo madio sy miantehitra aminao, mba isehony ny tena mahazanak'Andriamanitra anay tokoa eo amin'ny fiainanay isan'andro. Tario zahay ka zavela hieritreritra akory izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka mahasintona anay tsy hainy ny teninao. Am'ty ankehitriny ty manavao indray ny fanoloran-tenanay zahay. Te hiaino anao zahay, te hanaraka anao zahay. Ry Tompo, fatorany ahy anefa ary mierikirika noho ny fizantoetra sy ny fakapanahy samy hafa, indrindra ao anatin'izany ny tsy fahasalamana. Am'izao anio zao no asainao mbola ionanay indray aminao. Am'izao anio zao no itenenanao aminay koa hanolotra ny fonay ho aminao. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao no nampahatsiaro anay fa raha miaiky ny fahotanay zahay dia mahatoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay sy manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho mamelà izany fahotanay izany, mamelà ny tsy finoanay, mamindra fo aminay noho ny fisalasalanay. Ary izao dia manavao izany fanoloran-tenanay izany zahay. Indreto zahay Tompo, mihaino ny vavakay ka tario lalana hanaraka anao mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho antsika izay nibebaka sy nanolo tena ary indrindra efa nifona teo anatrehan'Andriamanitra noho ny izay rehetra tsapantsika fa nampierikiriky antsika ka tsy nandrenesantsika ny antsony, mahatoky sy marina ny Tompo. Mahatoky sy marina izy ary ny fahafahanao manatrika izao fotoana izao dia mbola manambara fa tena tianao izy ary tsy manala ny masony aminao. Ndeha ary indro atolotra antsika izao teny soa mahafaly manambara fa mamela ny elontsika izao Andriamanitra raisotoa. Voasoratra hoe mety manadino ny zanany noho ny vany vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloko ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao, hoy ny Tompo. Indro efa vitako tomboka vatsa eo ampelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Ko raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, izy no avotra noho ny fahotantsika. Amen. Voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina, miderahany tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Satria efa voavela eloka tao amin'i Jesosy Kristy Tompo isika, no raisy ny fifonantsika,
no raisitsika kosa ny teny soa mahafaly fa mamela ny elontsika sy tsy manadino antsika izy nde hiaraka anambarany finoantsika ny Jesosy Kristy isika araka ny fanenkem-pinoana fanaontsika laharana fahaevatra hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao sy araka ny teniny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe raby io ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny Israely sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe ny tena nainonandre ka fantatra efa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao sy araka ny teniny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Ity anio ity ry havana dia alahady farany amin'ity volana aprily ity, alahady fahaefatra izay iombonantsika indray amin'ireo manana tsingeritaona tamin'ny nanorenana ny tokantrano ary tsingeritaona indrindra koa noho ny fahaterahana. Ko ankehitriny dia iroso zy iombona amin'izany isika ary iombona amin'izao fandrenesantsika ny fiarabana sy ny firarintsoa antsika izao. Ho anareo rehetra izay nanorina ny tokantrano tamin'ity fotoana ity tao anelanelan'ny ray voalohany volana aprily zany ka hatramin'ny faran'ny volana aprily. Ho anareo rehetra dia mirahaba anareo izahay noho ny fahatratrarana ity fotoana ity. Mirahaba nahatratra izao fotoana izao dia ny tompony ampifaly anareo mandrakariva iny anome nareo ny fitahiny sy ny fahasoavany fa amin'ny fotoana tahaka izao indrindra no ahatsiarovantsika ny fitahin'Andriamanitra ary atsapantsika koa mbola mahatsiaro azy na dia ao aza ny tontolo izay misy antsika ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra ho atolotra anareo ry havana voatendro anareo dia araka izay hita ao amin'ny Romanina 5 ny 9:140 sy ny 7:10. Romanina 5 ny 9:140 sy ny 7:10 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Amen. Zava-dehibe ry havana ny fampatsiahivan'ny tompo amintsika, fampatsiahivan'ny tompo anareo izay nahatratra ny tsingeritaona nanorenana ny tokantrano tamin'ity volana aprily ity, fa lazainy amin'ny fomba mivantana hoe ny fanahy masina dia miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Rary ny ary-mariny zany satria amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika no nanatanterahantsika ny fikasan'Andriamanitra ka nanatanterahana ny fanamasinana ny tokantrano, ny fanambadiana ary amin'izany no atsapantsika tokoa fa tsy hafa isika satria nanatanteraka ny teniny. Dia eo no ilazany raha zanaka dia mpandova sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa, indrindra raha miara-miaritra aminy isika. Misy teny fikasana manko ao anatin'ny miara-miaritra io. Eo dia fitoerana mahatoky amin'izay efa nekena teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ny fitoerana mahatoky tokoa tahaka ny amin'izao an'io zao ka mbola iarabana ianareo na hatratra ity fotoana ity, sady mpiara-mandovana amin'Andriamanitra ianareo no mpiray lova amin'i Kristy koa. Ary dia izao faharetinareo amin'ny tokantrano izao anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ka hitanareo fifaliana mba hatsapanareo tokoa, fa na dia voageja manodidina aza tsy ho tery, na dia verihevotra aza tsy hamoy fo, na dia hipotraka aza tsy ho faty, ary na dia enjehina aza tsy hafoy, satria efa maty ny soloeloko anareo Kristy ary misitraka ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ianareo. Ho aminareo ny fiadanana ary aina ny vetra amin'ny faharetan'ny tokantrano tompoko. Ho anareo rehetra izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana kosa
de mirabanareo fa nahazo ity andro ity ahafahantsika mifampirarisoa hoe joyeux anniversaire heureuse anniversaire dia mirariso indrindra ry havana fa fifaliana lehibe no ahafahantsika mifampirarisoa eto ary ny teny omen'andriamanitra anareo am'ty anio ty dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia toko 7:7 ny andininy voalohany sy ny faharoa ovakiko amin'ny anaran'ny tompo izany fa ho anao no itenenan'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaia toko 7:7 fa ankehitrindry Jakobo izao no lazain'i Jehovah zay nahary anao, zay namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo, fa izaho Jehova no Andriamanitrao. Amen. Zava-dehibe zany tokony omen'ny tompo anareo tsirairay izany ry havana. Zava-dehibe zany satria ny fiheveran'ny tompo anareo dia eo amin'ny toeran'i Jakoba, eo amin'ny toeran'i Israely, ary ipetrahany teny fikasan'Andriamanitra zany ka ampahafantarany antsika amin'ny toe-javatra zay mety iseho rehetra hoe aza matahotra fa efa nanavitra anao aho. Ary zany tokoa matoa tonga eto anatrehany isika ka miona aminy dia nanavitra antsika izy. Ary indrindra ny asarobidiny reto teny manaraka hoe raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Zany ny fikasan'Andriamanitra ny iarovany antsika, ary ny irina dia ny atakaranareo mandrakariva ao amin'ny fiainanareo fa mampiasa ny zavatra rehetra izy ahatanteraka an'ireo fiarovanareo. Izy anie ampitoetra nareo mandrakariva eo anatin'ny teny fikasany ka ho tsaronareo io mandritry ny androm-piainanareo, mandritra ity taona diavintsika ity mandra-pitsingirin'ny taona manaraka indray. Ho aminareo anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny irarantsika rehetra mideran'Andriamanitra noho ity fankalazantsika sy fisaorantsika an'Andriamanitra noho ny tsingery taona ity dia ny hira fanampiny 920. Hira fanampiny 920 zany zao no andeha iombonantsika rehetra alohan'ny vavaka anaovantsika ny fangataham-pitahina.
ivavaka isika. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, eto anoloanao zahay rehetra ny miara-mahatsiaro. Ao reo nanangana tokantrano, nampijoro ny tokantranony tany elanelana ray ka hatramin'ny 30 aprily. Miombona eto zahay rehetra, mivavaka aminao, misaotra Tompo, mankalaza anao ary mideranao satria ny fitondranao mahagaga dia tsy takatry ny saina nandritra izay fiainana ny diavin'izy reto izay, nandritra izay andro maro zay. Kanefa ankehitriny izy dia afaka milaza tahaka ny mpanao salamy fa mitondra azy mandrakariva, mivoaka ho amin'ny fitahiana mahatritrika hatrany ianao ka hatsapany fa momba azy satria zanakao izy ary piray lova amin'ny Kristy zanakao ihany koa. Mivavaka ho azy reo zahay mba hitehirizanao azy amin'izany ka andovany ny fitahiana, andovany amin'ny mahampandova azy ny teny fikasana ary ny famindramponao Andriamanitra, fa ianao dia mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahanay na irinay araka ny herinao Jesosy Kristy izay miasa ao aminay. Ianao anie hiaino azy ireo amin'ny fotoana hitadiavana ianao sy hiantsony ianao, ary amaly vavaka azy satria Andriamanitra tsy mba matorona rehendreheny ianao fa mijery mandrakariva ary mahafantatra ny fiainany ny zanakao. Matsiaro zahay Tompo miaraka amin'ireo nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany koa amin'ity anio ity. Ianao anie hitahiry azy eo ambanin'ny fahasoavanao, ianao hatateraka ny teninao aminy satria ny fiheveranao azy dia efa tafiditra ao anatin'ny teny fikasanao ary dia tianao anehoanany zany fahataterahany teny fikasanao izany. Ka na dia miaina eto amin'izao tontolo izao zay tsy maintsy hamakinana ranobe sy hamakinany ony lehibe azy zahay, dia omenao fanantenana fa tsy hanafitra anay ny rano. Ary na dia mamaky ny afo ny fizan-toetra zay tena mahamay tokoa aza, dia ianao no efa nilaza fa tsy tompony teny farany zany satria tsy ho may zahay. Ampio ireo zanakao reo Tompo, vahao izay rehetra mampanahirana ny sainy ka tsy ahitany fitondranao, raha ireo izay manana zavatra angatahana manokana aminao noho ny fiainany, dia ianao no hiaino azy ka hanoro azy ny vahaolana araka ny fampanantenana efa nataonao hoe na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia, dia andreteny io ivohonao hoe ity no lalana ka andehana. Ho anareo rehetra izay manana tsy fahasalamana na manakavana tsy salama ihany koa kanefa miara-miombona amin'izao fankalazana ny tsingeritaona izao, mivavaka ho azy zahay, ataovy tsarony fa ianao Andriamanitra tsy toa dia ianao no miantoka sy mitarika ary mitantana ny fiainany ny zanakao. Tompo, jereo amin'ny indrafonao, na ireo tokantrano ireo na ireo mankalaza ny tsingeritaona nahaterahan'ireo, satria ho azy rehetra ireo no ampitambaranao ny teninao mamy hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny ary isika dia tonga amin'ny fanomezana mirakitra. Ataontsika amin'izany ny hira fanampiny 730 ka ny 9.
ho tanteraka aminareo rehetra ny nitsotrano zay atolotra amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitra ny fiadanana zay nitondra ny jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondrana rano fanekena mandrakizay izy eny ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay ankasitrahany ho imasony amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika ho aminareo aniny fiadanany amen. Dio an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia misaotra ny tompo isika ry havana noho ity fotoana ity zay nahafahantsika niaona indray teo anatrehan'ny tompo ka nandraisantsika ny fitahiny. Dia miraro soa antsika rehetra ambara-pahatonga ny fotoana manaraka indray. Bon après-midi et bonne semaine daholo ry havana malala rehetra.
Hallelujah.